Finaritra daholo isika rehetra maheno azy sy mahita amin'izao resy fotoana izao manoloana ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankohonanao dia ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo ny fanahintsika rehetra izany. Andefa filazana tsotsotra ho antsika rehetra satria ho arahantsika mivantana amin'ny web radio ny fijoroana vavolombelonan'ireo apôstôly navita fivatikanina efapolo andro efapolo alina zany isan'andro manomboka amin'ny fito ora hariva izany, izany hoe manomboka androany alatsinainy manomboka amin'izao fotoana izao dia mitohy ny talata larobia alakamisy zoma dia ny famaranana moa zany eny amin'ny collegium no mifankahita isika rehetra izay manaraka anay ka asaiko ampitiavana daholo isika rehetra zany samy hijery sy hiaino indrindrandrindra izay fandarana izay arahano amin'ny web radio. Ny adresy moa zany dia ny rfl.radio 12345.com zany samy zanatsoratra avokoa ny fomba fanoratanao azy miditra ao amin'ny google ianao dia afaka maheno ny vantana izay onjam-peo izay indrindrindra isika any amin'ny ivelan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny province Antananarivo rehetrarehetra, province Madagasikara rehetrarehetra any dia afaka mandre avokoa enoy izany fijoroana vavolombelona izany fa andraisanao lesona ary misy manantena ihany koa fa ao anatin'izay fijoroana vavolombelona izay dia afaka mandray fanafahana ihany koa ianao. Tadidiko nisy taona efa nijoro vavolombelona tao anatina fahitalavitra ny apôstôly tao anatin'izay tonga dia nisy nalemin'ny nitsangana any an-trano mijery amin'ny télé tao anatin'ilay fijoroana vavolombelona fotsiny ka mino fa tonga ny fotoana hamonjenantsika, tonga ny fotoana hanafahana antsika, tonga ny fotoana tena hoe hanesorana ireo asan'ny maizina rehetra izay mamatotra ka andao aritsika rehetra hiaraka hiaino andao hiaraka anaraka izay fandarana izay. Afaka mandefa afatra avokoa isika rehetra na mametraka fanontaniana amin'ny laharana 033 91 711 66 033 91 711 66 na ny 034 92 543 76 034 92 543 76 farany any 032 56 443 48 032 56 443 48. Afaka mandefa afatra amin'ny WhatsApp, misy WhatsApp avokoa ireo numéro rehetrarehetra ireo na imo afaka andefasanao SMS avokoa na fanontaniana na fitondrana mambavaka fa vonona ny tenanay amaly ao anatin'izany. Rary ny soa antsika rehetra ny tenako apôstôly Andreas Mahereza.